zay Jesosy sy ny tsipia mazava tsara eto amin'ny andin'ny faharoa amby telopolo hoe ny zany rehetra anosy izy dia katsahan'ny jentilisa fantatra, zany hoe ny jentilisa zany hoe ireo olona tsy manana n'Andriamanitra ho rainy, zany hoe ireo tsy zanak'Andriamanitra, ireo olona tsy mivavaka no tokony hikatsaka n'izany fatratra fa tsy sika mivavaka. De hoy ny teny Jesosy Kristy hoe aza manany am'izany. De hoy ianao hoe de ahoana zany, zay zany tsy anam-pitahinana, ianareo zany fivavahana tsisy fitahinana, ianareo zany fivavahana makatsy makaroa. Zao no lazaiko anao, aza dinoina le teny Jesosy Kristy lazainy teo fantatry ny rainareo izy fa tokony ho anareo zany, na tsy mangataka ary ianareo. Ohatra mitsika miteraka mananjanaka ane na zazakely tsy mahay miteny ary fantatry hoe inona ny tokony hatsara ty zazy ty, rehefa naona izy ianao tonga de malala mividy zavatra sy manome sakafo anazy. Ohatran'izany ny fitondran'Andriamanitra atsika araky teny Jesosy io. De napetrany sy nysoritany nazava tsara ary niavaka tsara am'izay le hoe katsao aloha, zany hoe alohan'ny zavatra rehetra katsao ny fanjakany sy ny fahamarinana. Inona moa le fanjakany? Io le ho resahantsika eto androany, tany vaovao sy lanitra vaovao. Ankoatran'io katsao le atao hoe fahamarinana, io le hamavan'ny olona rehetrarehetra izay toriko aminao, ampianariko anao ary nanomezany Jesosy Kristy baiko aho fotoany asan'ny fahamarinana, satria tsisy mpitory ene zany, zavatry ny tany ene nytorian'ny olona. Ary hiditra tanteraka amin'ity resaka fahamarinana ity mihitsy manomboka eto ary tena manomboka eto. Fa rehefa katsahanao izy ny fanjakana, katsahanao koa le fahamarinana, manampo anao ny zavatra rehetra. Zany hoe lasa kado reny rehetrarehetra reny, fanomezana maimaim-pony rehetrarehetra reny, fa tsy reny ny tokony katsahantsika fatratra sy ampiasa sainatsika. Aza dino teny Jesosy io ary manomboka androany dia hiverimberina eo aminao fonany ray koa izany teny zany hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anareo zany rehetrarehetra izany. Iresaka manokana mikasika an'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao am'izay ary isika dia misy moa no tonga de mametra-panontaniana avy hatrany hoe ino ny tany vaovao io ny planety Marsa ve sa ny planeta tsy fantatro daholo moa ny anarana planeta eny amin'ny abakabaka eny, fa za moa efa nitondra vaovao teto ndray andro fa ny planety Marsa zany no anisan'ny tanjo ny zanak'olombelona am'izao fotoana izao. Ny planety Marsa zany no eritreretiny zareo hoe any amin'ny taona 2024 any hoany de isy olona hipetraka ho tonga voalohany eny amin'ny planety Marsa ary tsy hiveriny ety ambonin'ny tany intsony. De efa nambarako ihany moa tamin'izany fotoana zany ny zavatra azo resahana mikasika an'iny planety Marsa iny, fa aleo amafisiko amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra androany hoe eny amin'ny planety Marsa marina ve ilay tany vaovao sy lanitra vaovao. Fity tany misy atsika tilo dia horava. Andao ary vakitsika ny Apokalipsy toko faraky amby roapolo. Apokalipsy toko faraky amby roapolo dia vakina vetrany ary manomboka eo amin'ny andininy voalohany. Apokalipsy toko faraky amby roapolo andininy voalohany aloha ny vakitsika ary amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Zao ny voalazany teny ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ny zavatra tokony ho fantaritsika aloha zany de zao, diso hevitra tanteraka mihitsy ireo ny hevitra hatr'izay hoe tsy ho ravo ty tany ty. Za mantsy miteny any fa misy fiangonana araky voalazako taminareo mampianatra fa tsisy faharandro zany, nefa baiboly no torina. Tsisy an'izany faharavan'izao tontolo zao zany, tsisy an'izany fahataperan'izao tontolo zao zany, nefa dia baiboly no torina. De io le natonga nandrisika atsika rehetra foana hoe okitsika tsy anina fotsiny amin'le lazainy io le zao one de zao, zao ndray one de zao, de manaiky eny ary amen sy ny karazany. Fa aleo zany tena mba mijery anaty baiboly indrindra rehefa mahita teny tahaka an'izao ianao zay tsy araky le nampianarina anao, de aza tonga de tezitra hoe tsy marina zany. Fa aleo mba jerena le tenin'Andriamanitra indrindra le toko sy andinimeko eto hoe de mahita tsara masitsika hoe tena zany marina ve voalazo anaty baiboly. Ka zao eto de misy teny anankiray nahita lanitra vaovao sy tany vaovao, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany. Ny tany voalohany iny ty tany mbola hitsahantsika ty, ny lanitra io mbola hitantsika io, ny abakabaka manodidina azy. De io ireo mitambatra natao hoe lanitra voalohany sy tany voalohany
efa lasa iny ozy izy, dikany hafa iny, fa hafa koa le atao hoe vaovao. De nataon'Andriamanitra miavaka tsara mihitsy ny tsy hitovizan'le voalohany sy ny vaovao, mba tsy hahafahantsika tena misalasala hoe sao de mba le vaovao le taloha ihany ary vaovao io. Araka le fampianaran'ny olona mantsy hoe ity ihany no amboarina, ty ihany ny avozina, tsy izany mihitsy, tena tsy izany mihitsy. De nataon'Andriamanitra misy marika manavaka azy tsara. Le tany voalohany misy ranomasina, fa le tany vaovao tsisy ranomasina. Ka noho izany, aza rebirebena tsoany tsika zany manomboka izao mieritreritra hoe ity ihany no avozana fa tena samy hafa, tena samy hafa, tena samy hafa. Dia zay zany aloha le izy, lanitra vaovao sy tany vaovao. Ka izaho mieritreritra zany eto hoe zany ve no planety Mars? De mbola tsy mamaly aloha, fa mifarany valitsika hoe eny amin'ny planety Mars marina ve izy ity sa tsy eny amin'ny planety Mars? Toizantsika indray ary ny 2:2 Apokalipsy 1:20 any 2:2. Amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe, zao ny voalaza ny teny ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina, efa miaingo iaona amin'ny vadiny. Eto ny ilazako zavatra anankiray izay mety mbola vaovao amintsika rehetra mpanaraka ny fandarana sy mpivavaka hatrizay. Tsy zany mamorona fa ity ten'Andriamanitra ity tena azavaiko anao, ahafahantsika tena manitsy ny fahadiso-kevitra rehetra satria fahamarinana no resahana. Zao aloha le hoe lanitra sy tany zany de ohatran'izao misy antsika zao ihany, misy tany de misy lanitra, zany hoe misy ny abakabaka eny ambony eny. De ohatr'izay koa zany le vaovao, misy tany, misy lanitra. De zay mahatonga an'le hoe ty tany misy antsika ity sy io lanitra ambony lohantsika io tany voalohany sy lanitra voalohany. Fa ilay ho tany vaovao amin'izany fotoana zany de tany hafa mihitsy, zany hoe planeta hafa mihitsy ary tsy misy ranomasina, de misy lanitra ihany koa manodidina azy. Ohatran'le iainantsika amin'izao ihany zany, zay le hoe tany sy lanitra. De ny zavatra nampahitana n'ity mpanompon'Andriamanitra ity, zany hoe Jaonina apôstôly nanoratra amin'ny bokin'ny Apokalipsy de zao, teo izy le tany, io ary le lanitra io, dia nisy tanàna masina atao hoe Jerosalema vaovao. Nisy tanàna masina atao hoe Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra, zany hoe ty le planeta vaovao tsisy tanàna teo, fa nidina avy any an-danitra avany satria misy tany ho de misy lanitra, de nidina avy any an-danitra avany tanàna masina atao hoe Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra. Zany hoe eto ary le tany vaovao, planeta vaovao, tsisy ninina eo, tany maina io tsisy ranomasina io. De nampidinina avy tany amin'Andriamanitra, avy tany an-danitra, lay tany vaovao, le Jerosalema vaovao, tanàna masina, de napetraka eo amin'le tany vaovao, mazava loatra. Zay aloha isintomantsika zavatra anankiray hoe tsy mbola nisy tanàna ary le tany vaovao, fa tanàna nampidinina avy any an-danitra no hipetraka eo, de mazava loatra fa tsy asan'ny tanan'olombelona io tanàna io, fa namboarin'Andriamanitra io. Ary azontsika vakina ao amin'ny Apokalipsy 1:20 io rehetrarehetra ny mombamomba ny hoe Jerosalema vaovao, hoe le tanàna masina zany. Vakio tsara fa tsika tsy hamaky an'izy rehetra akory, fa izay azontsika zavaina eto aloha nazavaina. De zay aloha zany ny tsara ho fantatra, fa rehefa avy eo lazaiko anao le tena hoe zava-baovao, zay tena tsy fantatrao amin'ny alalan'io 2:2 io ary nitondra sy niteraka fahadiso-kevitra be dehibe sady ny raikitra tao anatintsika zanak'olombelona. Vakitsika indray ary ny 3 sy ny 4 ahafahantsika hoe rehefa voapetraka le tanàna, totoy inona no ho fiainana ao anatin'io Jerosalema vaovao io any amin'ilay toerana atao hoe tany vaovao. 4 sy 4 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary narefa eo mahery avy tao amin'ny seza fiandrianana nanao hoe indro ny taberna kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo ho olony, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho andriamaniny. Ary ho fafan'ny ranomasy rehetra amin'ny masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanahintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Zao ny zavatra voambarana izay tenin'Andriamanitra zay.
indro ny taberina kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona. Amin'ny karazam-pivavahana sasany moa zany atao hoe taberina kely zany de tena zavatra tsy fantatra mihitsy. Areto izy zao mieritreritra hoe inona zany taberina kely zany pasteur? Manontany any dada inona zany taberina kely zany? Dada koa tsy mahafantatra. Mamo inona zany taberina kely zany? Tsy fantatra. Dada bebe inona zany taberina kely zany? Tsy fantatra. Satria nahoana? Ka tsy nampianarina tany am-piangonana tsony mihitsy tsinonako. De asa de indraindray raha misy mampianatra de raha any amin'ny resaka vazivazy isa zany taberina kely zany anaka de zao. Fa ny marina de zao mba tsy halavatsika ny fotoana sy ny resaka de zao, ny taberina kely de ohatran'ny hoe averiko hoe ohatran'ny hoe birao an'Andriamanitra tetỳ ambonin'ny tany. Zay angany azo ilazana azy. Ary trano izy io de natao tamin'ny efitra lamba tany ampiandohana tany. De ao mihitsy zany no itoerany voninahitr'Andriamanitra, ka raha misy olona mitady fionana amin'Andriamanitra de ao amin'ny taberina kely io. Kanefa tsy afaka miditra mivantanao ny olona, fa misy olona voafidy sy voatokana afaka miona amin'Andriamanitra ao, zany hoe mpanelanelana sy mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona. Ny dikan'izay de efa nao mafisina zany fa any amin'le Jerosalema vaovao ihany koa de isy taberina kelin'Andriamanitra, zany hoe ary efa voalazana io hoe ary izy hitoetra eo aminy. Zany hoe Andriamanitra dia eo amin'ny olona. Dikany de zao, rehefa tonga any amin'ny tany vaovao io sy ho tafiditra amin'le tanàna atao hoe Jerosalema vaovao ny olona, de ahitan'Andriamanitra izy ary ho tafahoana amin'Andriamanitra, sady voalaza eo hoe hitoetra eo ihany koa Andriamanitra. Ka ny zava-misy amin'izany fotoana zany tsy takatry ny saina aloha, satria tsy voalaza ato. Za zany tsy afaka hiteny mihitsy hoe ohatran'izao ny fiainan'ny olona any akoatran'izay voasoratra ato anatin'ny Baiboly. Fa ny zava-marina aloha de hoe hitoetra eo Andriamanitra ary hiara-monina amin'ny olombelona. Zay no anisan'ny tombony lehibe sady tsara indrindra. Tokony hamaika antsika zanak'olombelona azo an'izany hoe anjara ao amin'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao zany. Manarak'izay de hoe hitoetra eo Andriamanitra dia ho andriamanina, ary izy zany olon'Andriamanitra. Zay tonga any io zay tonga any io. Eo amin'ny 14 moa dia misy fampanantenana mahafinaritra, tsy hoe fampanantenana pokaty izy ity, na fandrebirebena fotsiny na fanaitairana fotsiny, fa zavatra tena isy ary tena ho fiainana any amin'ny fiainana mandrakizay io. Amin'ny anaran'i Jesosy ary no itenenako an'izao teny zao hoe ho fafany ny ranomasy rehetra amin'ny masony. Dikan'izay de tsy araky ny hevitry le ankizy zay hoe ona paster, rehefa tonga amin'le Jerosalema vaovao zany ny olona de tomany daholo de sahirana mihitsy Andriamanitra mamafa ny ranomasiny olona rehetrarehetra eo. Tsy zay ka. Fa ny dikany io de hoe tsisy olona hitomany tsony any, tsy manana ranomasy tsony zany ny olona rehefa tonga ao satria nahoana? Toy izantsika le teny ary tsisy fahafatesana tsony. Zay tonga any zany tsy maty tsony. Zay no mahatonga an'le anarany hoe fiainana mandrakizay. Tsy maty tsony ny olona rehefa tonga any. Manarak'izany, sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Tsisy malahelo tsony tonga any eto amin'ity tany ity nge alahelo. Indrindra zao andro iainantsika zao zay efa tena hoe andro ratsy, fiainan-dratsy. Tsisy olona tsy trangam-pahoriana eto amin'ity tany ity. Ary tsy mbola nisy olona tsy nalahelo hatr'izay niainana eto amin'ity tany ity. Tsisy olona tsy mbola nitomany zany teto amin'izao tontolo zao hatr'izay hatramin'izao. Reo mihitsy le esorina ary tsisy fanaintainana tsony, zany hoe tsisy aretina tsony any. Any ny olona raha manongo ny tenany tsy marary tsony, fa zao raha tsongonao ny tenanao marary io. Za tsy teny andramo nefa tonga de marary io. Marary io. Fa rehefa tonga any zany natsongonao ary ny tenanao tsy marary tsony. Zany hoe fiainana mahafinaritra ny any, fiainana fahasambarana ny any, fiainana fifaliana ny any, fiainana tena feno fahasambarana tsy hay resahana, tsy hay lazaina, zay no iainana sady ny azadiny de zao maharitra mandrakizay satria tsy maty tsony. Zay no iavian'le anarana hoe fiainana mandrakizay. Ka io no fanantenana antenaiko matoa mivavaka. Io ihany koa le lazain'i Jesosy Kristy hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana de anampo anareo zany rehetrarehetra izany.
io zany le hoe fanjakan'Andriamanitra io. Ary eto ny ilazako aminao fa zavatra ray ihany ireto rehetrarehetra ireto manomboka androany de fantaro zay. Raha miresaka tsika hoe fanjakan'Andriamanitra, io ihany. Raha mitenitsika hoe tany vaovao sy lanitra vaovao, io ihany. Amin'ny anarana hafa indray mety voateny indray hoe Jerosalema vaovao, io zavatra io ihany. Ny teny indray izy amin'ny anarana hafa hoe fiainana mandrakizay, mbola io zavatra io ihany. Ary ny anankiray farany de hoe fanjakan'ny lanitra na fanjakan'Andriamanitra. Reo zany fanjakan'ny lanitra ny voalohany, fanjakan'Andriamanitra ny faharoa, fiainana mandrakizay ny fahatelo, Jerosalema vaovao ny fahaefatra, tany vaovao sy lanitra vaovao fahadimy. Ray ihany reo samy ilazana io zavatra resahantsika io zay. Ny itenenako azy matetika de le hoe fiainana mandrakizay. Any zany ny